Ao anatin'ny tontolon'ny ankizy iza ihany mikarakara karazana fifaninanana ny fikambanana Prima Baby Club entina ampifaliana indray ireo ray aman-dreny sy ny ankizy mpikambana ao aminy. Loka maro moa araka izany no nzaraina ho an'ireo mpandresy tao anatin'izay fifaninanana izay. Fanantetiny. Isaky ny asabotsy ny fotoana ifanomezan'ny mpikambana ao Prima Baby. Tamin'ny androany dia nisy ny fifaninanana izay nentina ihany koa nanentanana ireo ray aman-dreny indrindra fa ny reny sy ny zaza. Karazana fifaninanana mahakasika ny fahaizana mikojakoja ny vatana sy ny tarehy no natao araka izany, ary nisy indrindra ny fiaraha-miasa tamina mpikarakara taovolo. Ny reny nahazo tamin'ny fifaninanana moa dia mahazo fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy maimaimpona ao amin'ny akasia Antanimena, ary alaina sary ihany koa izy ka ivoaka ao amin'ny magazina Prima Baby izany sariny izany. Voalohany mahatonga ny akasia miara-miasa tamin'ny Prima Baby dia satria za dia momba ny Prima Baby ihany koa dia io izany koa ny mba te hanentana ny vehivavy avy miteraka surtout satria matetika manko tsika vehivavy raha vao avy miteraka dia mitaiza dia tsy mahakarakara vatana intsony lasa variana amin'ny taiza dia vao tonga avy any ramose dia mikarakara ny ramose dia lasa ohatrany hoe nisy aingam-panahy zany tataoko hoe maninaka ny vehivavy ao Prima Baby raha mba entanina hikarakara vatana mba ho tsaratsara tokoa vis-à-vis an'ny ramose, mba ho tsara fijery vis-à-vis an'le zazakely satria efa amin'ny fierté ho an'ny reny le mahita an'le zazakely miteny hoe joli be maman, tsara be neny, mba mahazo compliment zany ianao. Ary le izy koa tsy voatery hoe ho an'ny olona nanaovana ho an'ny karakara vatana sy karakara ny volo fa ho anao ihany koa satria rehefa avy mikarakara ny volo no mikarakara tanana, avy mikarakara tarehy mahatsiaro tena ohatra hoe maivana be zany. Ankoatra ny fifaninanana ireny dia nisy ihany koa ny fifaninanana sary eny amoron-dranomasina izay nataon'ireo ankizy. Ny efatra nahazo tamin'izany dia nomena loka avy amin'ny VA Baby. Ankalazan'ny faheritaonany moa atoato ny fikambanana ary isy ny hetsika hoentina hanamariana izany.